Maharitra aby Ragnandria, tafahoana soamantsara indray eto amin'ity fandarana
Tsetsatsiaritra isaky ny zoma hariva amin'ny eninora aty aminay amin'ny fitoran'i Madagasikara zay itondrantsika lohahevitra maro samihafa arakaraky ny toe-java-misy ary ny zavatra vao mafampana atao ao dia zay nahatonga hoe mba hitondra ny anjara birikinay koa zahay eo anivon'ny atao hoe vondrona voatsinampy ny amin'ny resaka momba ny naturalisation na resaka fanomezana ny nationalité malagasy ireo lazaina hoe apatride zay moa zany no voambolana nampiasaina fa ny fanontaniana-petraka hoe tena ny apatride marina ve ny tsinjovina ao ambadiky le izy sa misy zavatra hafa de zay no hoezahantsika ifampizarana eto androany. Ny zavatra anankiray zay efa natombokintsika nanomboka tamin'ny heriny dia tsara fantatrareo fa ny fandarana zany de mandeha mivantana eto amin'ny pejy RGL sy ao amin'ny chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa. Jerenareo zany tapenareo sur YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa dia mipoitra ao ny chaîne YouTube tsika de afaka manaraka sur YouTube nareo ary nahatonga nanokatra an'le chaîne YouTube zany dia afahanareo mi-télécharger an'le fandarana satria misy ny tarainana ny sasany hoe tsara mba tehirizina ary misy tsy afaka manaraka mivantana dia rehefa miditra ao amin'le chaîne YouTube ianao hoe Jean-Luc Ramanatombotsoa dia mba manaova abonnement amin'ilay chaîne de rehefa misabone anao dia am'izay fotoan'izay zany vao mandeha ny fandarana de tonga de misy signal any aminao hoe mandeha ny fandarana any aminao. Averiko zany efa mandeha sur YouTube mivantana koa am'izao ora sy fotoana zao ity fandarana ity ka sady manaraka ato am-pejy anao raha ohatra anao te hanaraka any amin'ny YouTube dia tapenao Jean-Luc Ramanatombotsoa de appréciena manaova abonnement de am'izay afaka tonga de mahita ny fandarana avy hatrany. Mamerina fisaorana ihany koa ho an'ireo olona izay manohana ny fandaharana amin'ny alalan'ny tohana madinidinika etsy sy eroa. Andriamanitra hitahanareo misaotra tompoko fa voaray soamatsara izy ireny ary ho an'izay mbola mikasa aloha de efa napetraka eo ireo fomba roa azo atao de na ny PayPal ho any ety ivelany na ny M-vola raha ohatra ka misy fomba hafa mety kokoa aminao dia azotsika ifampiresahana amin'ny MP izany. Dahoary resaka nationalité le raha zay moa le lohateny niteraka zalaozany hoe resabe teo amintsika samy malagasy ity volavolan-dalàna proposition de loi projet de loi ity natolotry ny solombavam-bahoaka anankiray mahakasika ny hanomezana ny zom-pirenena malagasy ireo lazaina aloha de atao hoe ireo lazaina atao hoe apatride. De araky ny lazaiko tamin'ny lakamisy hoe tsy azo entina amin'ny hafanampo satria samy mafana daholo tsika anisan'izany koa ny tena tsy azo entina amin'ny hafanampo fotsiny ny fanehoan-kevitra manoloana nyity resaka ity satria misy zavatra lalipaka izy io nefa koa amin'ny anankiray tsy azo amoraina hoe mila manaraka fotsiny ny lalàna resam-pirenena fa fanao eran-tany zany ka tsy tsika malagasy no hiavaka amin'ny hafa. Amiko zany dia c'est une facilité aux gens vazaha tsy te hiditra débat fa za zany mahita hoe ny proposition de loi tahaka tony tokony hoentina nanaovana débat public mihitsy fa lasaky trano an-trano fotsiny aminareo samy solombavam-bahoaka tao ianareo mpitondra tany amin'ny sénateur sy ny sisa fa zavatra mahakasika ny malagasy rehetra izany ka ohatra ny proposition de loi rehetra ty ampitan-dranomasina tokony nasiana sehatra ny divana hevitra amin'ny lafiny maro na ahoana ny hevitry ny société civile, ahoana ny hevitry ny fiangonana, ahoana ny hevitry ny ONG, ahoana ny hevitry ny mpisehatra tsy anareo mpanao politika rery Madagasikara fa any malagasy rehetra de hitako hoe misy fanaovana fanainina tsy namoahana an'le izy mba ho lazaina. Za efa niteny foana hoe ianareo solombavam-bahoaka tsy zay tapakareo tany amin'ny assemblée nationale no ilainay taterina nareo matsy le manao tatitra. Za aloha zany de mialatsiny fa le tatitra tsy ilaiko satria efa tapakareo tany le izy fa nanany zavatra ilaiko de hoe inona le mbola proposition de loi mbola voakonokononona any an-dakozia io no eto any aminay de tsy rahantsika miady hevitra zay ny amiko ny tena zava-dehibe fa tsy tatitra zany zavatra efa masaka zavatra efa vitanareo any arosonareo hoe ty atelemo de raha ohatra ka tsy levonay ary le izy de ahoana efa trop tard efa tapaka le izy fa mialony anapahanareo an'le izy mihitsy no tokony mba mantany ny hevitry ny olona rehetra ianareo satria mba misy ihany koa olona mba afaka mandiny javatra.
noho izany satria mbola nahemotra ny fanapa-kevitra ny am'ity zavatra ty de ho iaho hoe mba andeha mba hitondra ny anjara briky kely tsy de hoe betsaka amin'ny fandiniana anyity loha hevitra tya ny cercle de réflexion voatsinapy izay taritiko départementa manokana afaka mandenika an'izany de misy ny hoe fiainam-pirenena mifandraika amin'ny fiainam-piangonana dia eo nivony RGL voatsinapy zany de mba hitondra ny fomba fijerinay zay manoloana n'izy ity ka tsy hoe milaza fotsiny na anatsikera na hiteny zavatra maro fa hiezaka koa mba hitondra soso-kevitra zay ny tena tanjona hoe tsy aloha ve toy izao sy toy izao ny fomba hiatrena an'izany zay zany no anasana anareo eto amin'ity fandarana ity voalohany indrindra taridresaka tondrako ny resaka de ity maninona ny safidy an'ity loha hevitra ty zao rôle ny fiangonana didin'ny fiangonana za moa mampitondra fiangonana raha teo ny atao hoe ao anatiny atao hoe rôle prophétique ny fiangonana dia tsy maintsy mijoro ny fiangonana manoloana ny fitondrana ny firenena anankiray manoloana ny lalak'izora ny firenena anankiray raha ny soratra masina jerena dia ny mpaminany de nijoro teo anilan'ny mpanjaka mandrakariva ka nanolo-kevitra na iaino ny mpanjaka na tsy iaino ny mpanjaka de manana didy ny mpaminany hilaza ny hevitr' Andriamanitra ny mpaminany eto tsy hoe ola mpilaza tsangasy manorana tsy hoe ola mpilaza ny ho avy fa ny mpaminany de mitondra ny hevitr'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra manoloana toe-javatra anankiray azadiny fa ao anatin'ny atao hoe bénédiction nomen'Andriamanitra ny Abrahama de voakasika ao ny tanyrazana zavatra anankitelo taranaka maro tanyrazana ary anarana ireo no mahafirenena ny firenena anankiray donc zany tena sacré ity resaka tandrazana ty na resaka zo-pirenena ma nationalité ity raha zay no hitondrantsika azy donc zany ny antony hitondrako an'ity satria misy masina aminareo miteny hoe lasa atao manao politique ny cercle de réflexion eny avao tsara natao hoe la politique et le politique fa natao an'ny olo-pirenena rehetra ny mandinika ny raharaha pirenena fa tsy hoe zay ary am-piangonana mivavaka fa de ataovy eo zay ataonareo non raha malala anareo tantaran'ny Calvin manana impacta teo amin'ny atao hoe gestion de la cité ny fiangonana zany nampiavaka nampalaza ny canton de Genève tena nisy impacta teo amin'ny fiarahamonina tany Suisse ny réforme nataony Calvin tao Genève ary mandraiky ankehitriny mbola lovany Suisse amitsika miteny zao zany tsy hoe miditra hoe hitondra firenena fa mitondra ny hevitry ny soratra masina manoloana raharaha-pirenena faharoa ny antony ahatonga nanapa-kevitra hoe andeha mba hitrandraka nyity zavatra ty de zao hoe miteraka fifamalina be eo amitsika samitsika malagasy le izy ary amiko lasa ny créer tension sy division le izy mampisaraka de mametra-panontaniana aho mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamantsika mbola ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 tsika mbola sy tafavoaka ny ala mo ve sur le plan timing amy resaka lalàna io ve ny priorité io ve ny mahamaika ry mpitondra fanjakana isany ry député isany zay nanao ny proposition de loi io hitanareo hoe fa tena mahamaika be ve zany mahavarina le izy ny mahamaika ohatra ny teresaka ny tereko masaka ohatra voalobojaza fa inona no ambadiky le izy inona ny mahamaika anareo am'le izy urgent be ve io manoloana ny zava-misy ankehitriny sujet mahamay be ohatran'izany amiko tena mila andrina ilika mihitsy na amataona aza tsy maninona mba tsy hanenenantsika rahatr' zay ka hitsarany ny taranaka atsika raha-pitso hoe nitapahan zareo en 2 temps 3 mouvement nefany avenir ny firenena ray manontolo zay no natonga anteny hoe mba aleoko ary zany mba hite sao de mba misy feo tonga no any any hoe tsy aloha ve mba atao ohatr' zao sendra-bana heny zay moa le hoe teny ny soratra masiny afahafahazo ihany mety latsaky eny amin'ny tany maina mety latsaky eny ambony vatolampy le voana fafy mety any amoron-dalana indraindray mety mba mahazo tany tsara ihany de mba hafatsino anatry an'Andriamanitra hoe aloha mba hitondra ny anjara biriky resaka nationalité fanomeza nationalité ny voalaza zany hoe ho an'ny apatride za zany bon mbola fa aveo laza réflexion hoe
mandeha masy ny resaka hoe ho an'ny karana ve ho an'ny olona rehetra sy sisa inona marina moa zany les apatrides ny vahoaka malagasy ray amanontolo tsy mahafantatra zany atao hoe apatride zany inona ny tianao lazaina ao ambadiky le teny hoe apatride marina fa misy famaritana ofisialy ny atao hoe apatride fa zao ny problème amina resaka proposition de loi tsy le voasoratra no zava-dehibe fa hoe izao no fandikana ny olalàna io ina moa natonga ny fifamaliana teto anivon'ity firenena ty interprétation lalàna tam'ireny fanaovana composition ny anteny miram-pirenena reny hoe a partir an'izao pourcent de samy manome ny lecturany io na de zavatra anankiray any ary misoratra ao anatina lapanireny ka noho zany a mila ndao vavahana kely resaka apatride ny apatride raha tsotsorona atsika tsy hiditra teknika be de reo olona izay tsy afaka mireklame nationalité tsy manana zo-pirenena na iray akory azy sady tsy malagasy izy zany no tsy comorianina no tsy mauricianina totsika izy nosy manodidina atsika zany fa coincé eto Madagasikara izy izay ny tena apatride raha ny tena marina ka concret na apatride tena malaza de ohatra ny arménien zao misy an'ny Charles Aznavour reny tanareo fa nationalité française izy fa raha ny tena marina izy arménien de nahazo le nationalité française satria tsy mbola mitombona officiel le maha arménien azy fa izy nefa de tena miteny hoe je suis arménien d'origine arménienne mila trandrahanao kely tantarany arménien ny tena apatride koa de vokatry ny conflit guerre civile tamina firenena mifanolobodorindrina ohatra de misy olona latsaky eo anelanelany eo matetika hoany ary misoran'Andriamanitra fa Madagasikara dia nataon'Andriamanitra ho nosy fa tsy mitambatra amin'ny firenena afrikana donc zany a isika tokony tsy hanana problème na resaka apatride zany tsy tokony za tsy miteny hoe tsy misy fa tsy tokony fa matetika ny tena misy ny fiadohan'ny olona amin'ny apatride de vokatry na conflit interfrontalier de misy latsaka anelanena ohatra am'izany zao ny Rohingya hitanareo ngamba le affaire Rohingya ny Birmanie de nyroasina tany Birmanie izy de rehefa tonga any a Bangladesh de tsy fantatry hoe anizy izy de samy atopatopany olona sady tsy manana nationalité birman izy no tsy Bangladesh de farany a stigmatisé le izy de niditra antsehatra ny ONU niaro ny zoan'ireo olona atao hoe Rohingya reo satria tsy nomeny birman nationalité ary matetika rehefa reny apatride reny rehefa misy korotana zany anivon'ny firenena anankiray efa halahalan'olona izy reny de raha vao misy zavatra maimbomaimbo fotsiny dia mora kely le miteny hoe zareo Rohingya zany zareo apatride zany satria tsy manana zo kidy zoa tsy manana lalàna afaka hiaro azy izy tsy misy lalàna miprotege ny olona tsy manana zo-pirenena satria takany tsy misy izy zany inona ny impactan'le izy ho an'ny olona tena apatride tsy manana passeport satria tsy manana nationalité tsy manana zo-pirenena tsy mizaka na misitraka ny zo-pirenena izy de tsy afaka mivoaka ny territoire ohatra hoe tsy afaka raha ny tena marina ny vrai apatride zany a tsy afaka mivoaka ny Madagasikara de zao nefa ny mampametra-panontaniana reto olona zay eritreretitsika omena zo-pirenena malagasy reto ve tena tsy manana passeport ve reo akoatra ny passeport malagasy fantaniko zany zay ohatra ny betsabetsaka amin'izy ireo ihany no manana mivoaka ny Madagasikara mandehandeha any Frantsa any ohatra ny betsabetsaka amin'izy ireo ihany no henoko mandehandeha any États-Unis manana passeport zany hoe manana double nationalité izy zany manana nationalité hafa izy zany zafady fa te hahazo le nationalité malagasy izy donc amiko aloha tsy apatride zany satria olona efa manana zo-pirenena anankiray na de teny hoe apatride re satria hoe nitarana niteraka tetra ny sisa raha vao hoe manana passeport hafa ianao raha ny tokony ho izy de tsy apatride ianao zany zay fa ny vrai apatride dia le olona tsy manana zo-pirenena mihitsy ka rariny sy hitsiny raha omena nationalité zay kosa aloha lalàna iraisam-pirenena zany mila omena ny zoany zon'olombelona tout humain a un droit de nationalité zo fototra zany tsy azo elana ary Madagasikara tsy afaka mialangalana am'izany
fa ny fantaniako zany hoe reto olona sasatsasany eto Madagasikara zay lazaitsika fa apatrida aloha ngamba tsy tonga de atao hoe apatrida daholo reo mangataka nationalité reo sao de manana passeport hafa izy raha vao manana passeport hafa izy a mialatsiny a tsy tokony ampidirina ao anatin'ny apatrida izy zany donc tsy tonga de omena nationalité gratos zany fa mila manaraka processus na procédure na fangatahana nationalité ohatran'ny olona rehetrarehetra salaminay zao tonga ty amy tanin'ny vazaha ty a de napambandalovina lalàna hoe zao ny condition ary mbola tsy moramora ho azavaiko rehefa avy eo hoe assimilation sa intégration avy eo ianao mbola mandalo résidence permanent le résidence permanent mbola tsy nationalité a de après résident permanent anao complet daholo ny dossier anao rehetrarehetra zay anao vao candidat amy naturalisation tsy voatery hanaiky anao koa ny procureur du roi anay moa procureur du roi ny manapaka azy na de nafeny fepetra azy tsy automatique tsy ohatrany guichet automatique hoe atsofoka ny carte de tapena ny code de mivoaka ny vola non verifiry mitomany any États-Unis any Suisse any Australie mahafeny ny fepetra rehetrarehetra de nefany a tsy voaray tomany hoe inona ary ny fepetra nanana ny fepetra nefa fenonay daholo ny fepetra rehetra manana droit ny magistrature an'ilay firenena hanome izany na tsia ka mila dinina tsara aloha hoe mahafeno an'le fepetra apatrida ave le olona sa tsia ohatrany mahita olona maro aho zaho a nytenaiko an'izay hoe manana passeport izy a nefa tsy misy nationalité marina ny tenatsika ny olona tena apatrida tena tsy manana mihitsy taratasy na aiza reny olona reny dia adidin'ny fanjakana ny manome azy an'io droit io satria olombelona tahaka atsika rehetra izy donc zany nana zany a ny problemako de ny hoe tsy lay lalàna sy le projet de loi amiko ny problème hoe hanome le nationalité sa tsy hanome nationalité ny apartride zany c'est comment dire ça c'est quelque chose qui va de soi raha firenena nanao soni any ny droit de l'homme tokony fantanina petraka hoe qu'est-ce qu'on met derrière le mot apatride eto Madagasikara les vrais apatrides nahita documentaire olona tena mijaly tanora hoe satria ny anarany fotsiny de tsy anarana malagasy de ny reniny koa apatrida dia tony tsy misy le zaza tsy afaka mianatra tsy afaka manao taratasy tsy afaka manao karapanondro tena mijaly reny olona reny a nefa reny amiko no prioritaire zao ary zavatra faharoa resantsika ny réaction ny kristiana maro taorinan'iny resaka iny de aiza moa nijerena ny réaction any amin'ny réseaux sociaux ny karazana ohatrany sondage d'opinion de nijery ny réaction nyreo kristiana maro aho a hatramy mpitondra fivavahana misy zavatra mahavarina ihany le réaction rendray za zany eto tena miezaka ho objectif ny scripté an'lay zavatra hitany amin'ny Facebook sy ny sisa zany a fa mitigé ny réaction tsika kristiana malagasy ny tsikaritro a ohatra manana réaction mialatsiny fa ataoko mahitsy be ty terme ty manana réaction na extrême droite radical religieux tsika averiko ndray manana réaction na extrême droite radical religieux ohatrany hoe tonga de ozytsika hoe non tsy manome zo-pirenena ho lafa mihitsy ny firenena malagasy de mitovy tsisy valaka amin'ny rassemblement national any France na ny front national mitovy tsy misy varaka any amin'ny extrême droite Vlaams Belingue any Belgique mitovy tsy misy valaka any am'ireny extrême droite maro eraky ny firenena zao zao reny a fa tonga de atao anaty kitapo ray daholo za zany de tsy d'accord am'le hoe ny vahiny tsy azo omena nationalité malagasy fa io a c'est du cas par cas ahoana zao soratra masina efa mba vahiny tany amin'ny firenena egyptiana ianareo ka mazoto mandray vahiny tsy misy tompony ty tany ty sika
iza no tena sahitena hoe zaho no tena malagasy, iza zany akory tsy niteny hoe de atao baranany de sokafana ny frontière de mahazo mitra dolo zay te hiditra non ny tiako tenenina hoe soyons objectif aloha tsika tsy manao réaction épidermique fotsiny fa aloha manaraka logika tsara qui dit nationalité anao cours d'instruction civique kely qui dit nationalité dit droit et devoir citoyen tsy salorana fotsiny misy olona manana zom-pirenena malagasy fa tsy fatany droitny ary tsy fatany devoirany matetika masy ny olona rehefa miteny hoe manana nationalité de le droit ny mamaiky azy hoe zoako no mahazo an'ity zoako no mahazo an'ry fa raha vao miresaka anao hoe devoir en tant que citoyen tsy te halala an'izany izy donc zany na malagasy de nature rehefa tsy mahalala ny devoirany amy maha citoyen malagasy azy de tokony homenany déchéance de nationalité izy na de malagasy piraporokary izy mialatsiny am'le fomba fiteny fa qui dit nationalité droit et devoir tompoko lasy tompoko vavy isany fa tsy hoe droit fotsiny fa mitaky devoir koa zany ina le droit droit une liberté limité par la loi tsy hoe rehefa manana liberté koa anao de mahazo manao zay tianao atao fa ny liberté anao de limité na cadré na balisé ny lalàna droit civique droit lié à la politique zany hoe azo fidina ary eo matsy ny mampieritreritra sao de io no mampiazakazaka ny olona sasany hoe azo fidina izy ho filoham-pirenena azo fidina izy ho député azo fidina izy ho maire fa zao anareo zay angataka nationalité malagasy tsy ny droit no mahamaiky anareo fotsiny fa misy devoir ambadiky zay droit social droit à la propriété eo anisan'ny problema be ao Madagasikara ina ny problème Madagasikara de miresaka fananan-tany samy mahalala tsika tahaka ny tongotra vakivaky sady marary no mahamenatra fa iza ny olona tena mpandroka ny tanitsika iza ny tena mpandroka ny tanitsika samy mahafantatra tsika fa tsy le malagasy kely zany mihitsy fa reo olona reo ny azy zany qui dit nationalité de droit maiky izy hoe zay manana droit mba afaka mividy tany zay manana droit mba azo fidina ho filoham-pirenena fa adinon'reo olona reo fa zao alohan'ny takinao ny droit anao aiza aloha ny devoir anao envers an'le patrie tsy hitako tsy hoe rehefa mizara sakafo an'olo esaky ny zoma ariva ianao de mizara ronono kely sy vovo-dronono kely sy menaka kely ray litra de io zany hoe nanao devoir anao ianao non ny zavatra tsikaritra de zao hoe eto Madagasikara dia ny citoyenneté est à deux la citoyenneté malgache est à deux vitesses ohatrany hoe misy caste zany ao Madagasikara misy olona manana zo fa mihoatra noho ny hafa une citoyenneté à deux vitesses no misy ao Madagasikara anome ohatra anankiray tsotra aminareo fotsiny ahy reo olona reo tonga de manana tsy mila manao dossier akory fa tonga de afaka mindram-bola zay ilaina any amy banky nefa miteny hoe droit à la propriété fa raha izahay vahoaka madinika ohatranay tony no mba ande indram-bola any amy banky tataovana an'izao karazana condition rehetrarehetra zao na anzareo coup de fil fotsiny de tonga dia omena azy zay vola ilainy rehetra na firy miliara na firy miliara de hoe alefasy fotsiny dossier an'la rapitsy fa efa any amy compteny la le vola zay le zaka hoe citoyenneté à deux vitesses no misy ao Madagasikara donc zany efa izay no misy mbola omena azy koa ny akoatrizay le droit lié à la politique zay zavatra anankiray resaka devoir les devoirs obligation si facultatif obligation imposée par la loi vis-à-vis d'autrui zany par rapport an'le olona anankiray ary la loi imposée vis-à-vis de l'État zao nefa ny olana problématique araky ny Antigone
izay personnage dialogue ni Platon, ni ce qui est légal n'est pas forcément juste. Principe fondamental ny resaka droit ty. Ce qui est légal n'est pas forcément juste. Tsy hoe rehefa légal voasoratra araky ny lalàna dia marina. Fantaniana petraka ary. Qu'est-ce qui serait juste pour nous les malgaches? Io projet de loi io zany fantaniana petrako dia zao. Inona no juste ho an'ny malagasy? Za tsy mitena inona ny légal fa inona ny juste. Satria aux Antigone, ce qui est légal n'est pas forcément juste. De mamaly zany Aristote, philosophe. Une loi est juste si elle est équitable. Averiko indray. Nametraka fantaniana zany qu'est-ce qui serait juste pour nous les malgaches? Satria Antigone nametraka le problématique hoe ce qui est légal n'est pas forcément juste. De napetraka ary fantaniana io projet de loi io ve na de légal aza juste ve izy io. Dia mamaly zany Aristote hoe une loi juste est une loi équitable. Zay principe d'équitabilité zay no mitondra ny zavatra rehetra. Une perpétuelle recherche d'équilibre entre la légalité et l'équité. C'est le rôle des gouvernants. Zay no asan'ny mpitondra fanjakana. Fa tsy miazakazaka fotsiny hoe ka efa lany tany amin'ny antenimera-pirenena any lalàna bara zao aotra zao bara tsaikotraiko ampiasaina daholo ty terme technique ty pour épater la galerie. Fa ny rôle matoa anao fidina dia misy betro, misy ati-doha, misy fomy tempo fa tsy légaliste fotsiny. Hoe zao ny voasoratra amin'ny tsy volana lalàna fa zao move misy équilibre amin'ny atao hoe légalité sy ny atao hoe équité. Izay no mitondra ny fiarahamonina tompoko. Ary io mampalaza tsara ny taolo malagasy. Tsy légaliste ny taolo malagasy fa manana le atao hoe notion d'équité. Ary araky ny principe ny Caliclès, zay personnage de dialogue ny Platon koa, de ozy hoe toutes les lois inventées, et nous tsara, toutes les lois inventées sont artificielles. Et la véritable justice, elle est naturelle, dans le but de protéger les faibles et de contrôler les forts. Zay ny baziny lalàna. Todika aminareo solombavam-boaka ny Madagasikara aho, ajaina honorable isany. Toutes les lois inventées sont artificielles, sans exception. Satria nitefitefena namboarina arakaraky ny mapetipety ny antokonao sur mesure daholo lalàna rehetra mandainga zay miteny hoe lalàna de tsy misy objectif ambadiky sur mesure daholo artificiel. Tsy zany miteny eto fa Caliclès, philosophe efa hatramin'ny andron'ny Platon. Fa la vérité, le véritable justice, elle est naturelle. Donc la loi, elle est artificielle, mais la justice, elle est naturelle. Asa azo tsika zany. Inona ny antony zany hametrahana le hoe justice sy loi dia mba hiarovana ny osa ary ahafahana micontrôler ny matanjaka. Satria le matanjaka lasa manana fahefana tonga dia hifehy ny osa. De tsy mipetraka tsolo le notion d'équité, ary rehefa tsy misy ny notion d'équité, tsy misy ny justice. Ary rehefa tsy misy ny justice dia dictature ny misy eo anivon'ny firenena anankiray. Na dia lalàna lany teo anivon'ny antenimera-pirenena aza, na dia lalàna lany tamin'ny décret ny gouvernement aza, na dia lalàna lany atao amin'ny sénateur aza, rehefa tsy mitandro ny atao hoe équité, protéger les faibles et contrôler les forts, c'est une injustice. Ary Andriamanitra tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny madiniky.
Nous avons ni buan lalana, c'est la notion de loi, c'est un droit. Ni lalana, zan tanzon lalana dia équité et protection. Ary lalana zay nomen'Andriamanitra koa désert jerenao didy folo. Matonda sin'Andriamanitra hoe aza manao an'ity, aza manao an'ity, tsy hoe lalana miécraser fa lalana mibaliser hiarovana ny olona osa. Zay le izy. Dia zay ve ny cas misy eto Madagasikara. Resaka notion théorique aloha teo dia andao am'zay ary tsika ikisaka makaty Madagasikara. Oui, est-ce que le cas de Madagascar mipetraka zay notion d'équité zay? Fantaniana petraka amitsika. Mipetraka ve les notions d'équité, za tsy miteny hoe légal fa za miteny hoe équité. Fa ny lalàna rehetra misy toutes les lois qui ont été dressées de lazaina hoe ce sont des lois faites sur mesure en fonction des besoins des dirigeants. Hoy Aristote, mila petraka foana ny am gestion na cité anankiray ny atao hoe égalité et équité. Ny égalité dia donner à tout le monde la même chose. Fa tsy ampy zay. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même chose. Je suis d'accord. Donc, ka manana zoko reny azo an'zany. OK. Fa azadino le équité, iny le contrebalance aty amin'ny ilany. C'est donner à chacun en fonction de ses besoins. Donc, raha ao anatin'ny magistrature d'État ianao, ao anatin'ny législateur ianao, ao anatin'ny atao gouvernement ianao, de tu as toujours ce devoir d'équilibrer l'égalité et l'équité. La loi doit être équitable et non égalitaire. La loi doit être équitable et non égalitaire. Nous zany, tsika malala tsara fa ny lalàna tsy s'appliquer mécaniquement. Tsy hoe ty lalàna de 1 + 1 = 2 fa ny lalàna de tsy maintsy mandeha foana du cas par cas. Maninona moa nasina ny instance juridique. Marina efa mipetraka ny atao hoe code pénal, code minier, code n'izao efa mipetraka daholo. Raha ny marina ane zany dia tsy tokony hisy tsony ny olona ny atao hoe efa misy litige zany de hoe tsy milaina tsony zany ny juge, tsy ilaina tsony zany ny avocat, tsy ilaina tsony zany ny fitsarana fa tonga de ampiarina fotsiny hoe ay ao amin'ny code pénal zao fa maninona mbola mandalo fitsarana, maninona mbola mandeha ny plaidoirie, maninona mbola mandeha ny fanazavana satria inona no tadiavin'ny fitsarana, tsy resaka hoe inona ny légal fotsiny fa inona ny atao hoe équité. Zay no tena tadiavina ao anatin'le fitsarana koa. Donc la justice ne devrait pas s'appliquer de façon mécanique en fonction des textes de loi, mais surtout en fonction des besoins de la population pour respecter l'équité. Dikan'izay, vokatry zay, dia tsy maintsy mi-renouveler foana ny lalàna misy ao amin'ny firenena anankiray. Tsy maintsy manavao, tsy maintsy adapter, tsy maintsy mi-revoir an'le lalàna en fonction ny contexte sy ny zava-misy. Ny lalàna tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana zay mety tsara, mety tsy eto tsony ankehitriny, de mila manao révision de loi foana. Zay le tokony atao koa zay. Fa ny fanontaniana mipetraka de zao, ahoana ny fomba famakinao an'le lalàna? Enao amin'ny lalàn'Andriamanitra aza misy ny atao hoe la loi apodictique ary misy ny atao hoe loi casuistique. Le loi apodictique de hoe ity le lalàna fototra tsy azo ivalozana, loi de base. Fa aveo miainga avy amin'ny loi apodictique iny anjaran'ny mpamandinika ny lalàna sy ny mpahay lalàna ny mijery ny atao hoe loi casuistique am'izay miainga avy amin'io. Eo ny tena ahitana ny olona hoe mpahay lalàna.
mametra-panontaniana ihany amin'ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara manana an'izay compétence na mijery an'izay nuance eo anelanelany apodiktika sy kazuistika zay ve ny maro manana an'ilay fahaiza manao ny atao hoe mpahay lalàna le mahay lalàna tsy hoe mandrafitra lalàna fotsiny fa savoir lire entre les lignes aussi pour l'intérêt général de l'État, de la nation. Zay no antony ilanan'ny avocat, zay no antony ilanan'ny juriste, zay no antony ilanan'ny olona mianatra droit, hanao interprétation ny lalàna fa tsy hanao perroquet fotsiny hoe zao no voalaza ny lalàna dia samy miala. Hiditra amin'ny zavatra hafa indray manahoana ny réalité any Madagasikara amin'ity resaka apatride ty. Ahoana ny réalité misy any Madagasikara. Araky ny tatitra nataon'ny mpisehatra momba ny zobin'olombelona dia zao ny zavatra voalaza tatitra hitako izy ty. Ny vehivavy ozy izy malagasy manambady vahiny miteraka ao amin'ny cadre ny mariage. Vehivavy malagasy manambady vahiny dans le cadre du mariage dia tsy automatique lay zanany mahazo naturalisation. Zereo fa misy injustice saingy le lehilahy kosa malagasy raha izy ny manambady dia mahazo. Tanareo fa misy injustice zany zao mila révisena zany lalàna zany. Amin'ny firenena 450 hoy ny mpisehatra eo amin'ny sehatra io 720 am'ireo 450 reo anatin'izany Madagasikara dia tsy mamela ny vehivavy malagasy hampita ny nationaliteny tsy misy fepetra amin'ny zanany fa mbola mandalo fepetra maro. Ary ity no tena mahazendana. Tsy nino aho rehefa niteny an'ity le mpisehatra ao nivon'ny zon'olombelona. Sauf ozy izy ireo zaza teraka nivelan'ny mariazy sy ireo apatride ny rainy ireo no mahazo zom-pirenena. Gaga be hoe le olona teraka ao anaty mariazy légal le vehivavy zany tsy afaka mampita ny nationaliteny any amin'ilay zanany fa raha ohatra ny velany fanambadiana izy niteraka ary raha apatride ny rainy dia afaka mampita izany. Zany zao mila révisena kosa. Hiditra rehefa avy eo amin'ny article misaotra ny Osoa Rakoto hoe misy article vitsivitsy zay ho singaniko manokana zay manahirana fa ho azavaiko aminareo rehefa avy eo mba hitondra réflexion koa fa mbola miditra ato amin'ny cas général atsika aloha. Inona ny enjeu, inona ny défi ambadiky lay atao hoe accession amin'ny nationalité. Ny débat aloha dia zao hoe inona ny fepetra hanomezana nationalité maneran-tany tsy resaka Madagasikara fotsiny dia reto anankiroa reto no matetika no isafidianan'ny firenena rehetra ary mampiteraka débat eo anivon'ny antoko politika. Ny zavatra mamparela aloha eto Madagasikara tsy mbola nare débat mihitsy eo anivon'ny antoko politika misy tsy haiko fa firy misy any antoko politika eto Madagasikara amina resaka débat de fond. Fa inona ny tena ataon'ny mpanao politika milalao an'le émotion an'le vahoaka satria hoe raha mpanohitra izy dia tsy maintsy manohitra ny fanjakana ary ny fanjakana dia tsy maintsy manohitra ny mpanohitra fa tsy mbola narea débat télévisé tena miditra ao anatina problème de fond. Ny problème de fond ny resako eto zany assimilation ve ou intégration. Assimilation ve sa intégration no ampiasaina. Azavaiko ny assimilation dia zao couper tout le lien avec son pays d'origine. Zany hoe rehefa ianao zany hangataka nationalité ka raha assimilation no orientation narahan'ilay lay firenena dia tsy maintsy mitapaka ny lienao rehetrarehetra am'le pays d'origine anao. Zay ny atao hoe par assimilation. Sa ve par intégration
le intégration ndray de hoe tsy maintsy ianao misouscrire am'le valeur culturelle, valeur an'ilay firenena zay angatanao nationalité, fa tsy voatery ianao miala na manapaka ny fifandraisanao am'ilay pays d'origine anao amin'ny lafiny resaka culture andresaka eto zany. Zay izy raha tsotsorona fa rehefa tena miditra débat mbola misy pitsopitsony ao anatiny eo. Tsy mora io a nampisy débat be any Frantsa tamin'ny adiny Sarkozy hoe assimilation sa intégration, assimilation sa intégration. Anome ohatra vitsivitsy amina resaka débat ny amin'izy io a any États-Unis sy any Suisse eo amin'ny resaka condition d'accès amin'ny naturalisation. Reo masy no anisany atao hoe firenena zay tena be miconvoitiser, tena hoe tadiavin'olona be ny naturalisation am'reo toeranareo. Misy ihany koa nefa fa reo ny tena nataoko exemple typique satria sarotra ny accès amin'ny naturalisation am'reo firenena reo. Any États-Unis fantatsika tsara le fampiasana le green card. Le green card dia tsy mbola naturalisé fa mbola le titre de résident permanent no azonao. De ny olona manan'io a mipetraka eo izy efa misitraka ny zavatra rehetra, sauf na de manana green card ary ianao a tsy mbola afaka mivoter, tsy mbola manana droit de vote. Fa ankoatran'izay ianao a afaka misitraka ny avantage rehetrarehetra. Misy fomba ray, roa, telo, efatra, 10 no lalana option napetraky ny Amerikanina hazahoana le green card. Voalohany, misy le green card zay azonao pour 2 ans, sauf cas de mariage, ary na le mariage ary mbola amarinina tsara, soit de douteux, soit de suspicieux. Ka faharoa, liens familiaux, misy olona anananao liens familiaux de misy parrainage, io olona manana lien de familiaux io a, io green card io entre 2 à 15 ans ny validité. 2 à 15 ans, zareo tsara fa tsy omeny zareo anao variboba am'izao fotsiny io a. Ka fahatelo, de zay manam-bola. Ny Amerikanina moa zay macapitalista azy, vidina mihitsy le green card. Donc zay mahasaky ambony de mahazo. Ka faefatra, raha ohatra ianao ka hanao investissement en États-Unis plus de $500,000, dia hozy ny Amerikanina welcome, vous êtes le bienvenu. Satria ianao mitondra valeur ajoutée ho an'le firenena, plus de $500,000. Ary faefatra, fadimy safady mampiasa koa izy le loterie. Efa hainareo ngambany fa misy misandoka any amin'ny internet any manao karazana tsabo na mifilaza antony jeu de hasard loterie, zay isa-taona hono ny Amerikanina manome 50,000 green card ho an'ny loterie any. Ny tiako atongavana de zao tsy hoe akatahakytsika fa zao hoe zero tsara reny firenena ireny fa tsy moramora mihitsy ny accès anao am'le nationalité fa mbola mandalo an'izany rehetrarehetra. Fa tena napetraka ny antany zany hoe raha anao an'le projet de loi tsika manahoana ny application an'le fomba accédena an'le izy, namaky an'le projet de loi ena fa ohatrany maivana. Any Suisse, io ny pire indrindra eraky ny Europe amy resaka fomba fahazahoana nationalité. Nanaraka documentaire any amin'izy io fa ny procédure akoatra ny resaka taratasy le totoko fa tsy anjaza, ary miampy an'le hoe mandalo examen ianao connaissance tsy générale fotsiny fa hatrany amina resaka dialecte, hatrany amina resaka hoe ina spécialisation de Plany canton de Fribourg, ina spécialisation ianao ve mahalala ny père Fouettard, de zany hoe ina koa ny ilana an'izany. Ben oui, satria zany culture an'le firenena. Ianao mila s'intégrer ao anatin'le culture. Connaître le pays sur les bouts des doigts amin'ny examen. Dia iza no manadina anao collège communal, miditra anao zany amin'ny collège communal de fa miandry anao eo zany miraratra daholo dia hatraminy hoe ao amin'ny tanàna Nyon le misy samy manany any Suisse matsy samy manany emblème ny sarin'ny tanàna de ohatra misy sary trondro ray de mitodika mena atsimo sa mena avaratra izy le trondro amin'iny. Fanina daholo le olona hoe zany ve de anontanina fa zavatra tsisy fotony zany. Non,
tsy hoe tsisy fotony fa am'zareo zany tena important tiaka tongavana de hoe tsy homemena fotsiny na ny olona misy olona fa lany folo taona nanao an'le examen tsy mety afaka misy koa ny enquête approfondie ahoana ny antécédent judiciaire ny olona io oui de mampametra-panontaniana ihany reto olona mangataka nationalité tsika reto ohatra malazalaza ry zalahy manao zavatra hafahafa izy reny spécialiste antony kidnapina sy ny tariny tony ahoana ny procédé ny antécédent judiciaire resaka mœurs manahoana ny toe fitondratena ny eo anivon'ireo tanora malagasy sao de ny akamaroan'ireo mpanao rakety sy proxénète manahoana mila anaovana enquête zany enquête des mœurs manahoana ny vie privée any any Suisse zany adiadina daholy et toutes les questions qui peuvent passer par leur tête ils peuvent les poser na de atao hoe faran'izay mahasositra azy zoany zany eto am'izay zany dia tonga mamaraparana amin'ny zay resakytsika eto hiditra amin'ny les projets de loi malagasy raha zay zany na ny hafa manahoana am'izay na tsika zay mantsy ianao mila mijery ny manodidina ianao hoe mba ahafahana mahay hoe sérieux ve le atsika sa tefitefy manta fotsiny tsy fantatro de reto ary article reto no mba nitsongaiko isaorako zany nareo zay nisy nandefa tamiko an'le projet de loi na de tsy any Madagasikara ary de azoko le lalàna le projet de loi moa zany fa tsy mbola le lalàna moa article 12 hatramin'ny article 14 ovakiko miadana aminareo le izy de inoy tsara article 12 la déclaration que la personne entend prendre la nationalité malagasy doit être faite devant l'officier de l'État civil au plus tard au moment de la célébration du mariage. La déclaration que la personne entend prendre la nationalité malagasy doit être faite devant l'officier de l'État au plus tard au moment de la célébration du mariage. Au moment de la célébration du mariage, au moment où les époux déclarent à la mairie leur intention de contracter le mariage, avis doit être donné à la personne étrangère ou apatride de la faculté qu'elle a de réclamer la nationalité malagasy. La déclaration est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'intéressé et l'autre adressé avec une expédition de l'acte de mariage au ministre de la Justice aux fins d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 40 de la présente loi. Article 13. Le gouvernement peut, pendant un délai de 2 ans à compter de la célébration du mariage, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité malagasy. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, ce délai court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, des agents diplomatiques ou consulaires malagasy, ou du jour du dépôt de l'acte du ministère des Affaires étrangères, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de fermeture de postes diplomatiques ou consulaires territorialement compétents. Article 14. Lorsque le mariage d'une personne étrangère ou apatride avec un ou une malagasse a été déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction malagasse ou rendue exécutoire à Madagascar, la nullité ainsi prononcée sera sans effet sur la nationalité acquise par la personne conformément aux articles 10 à 13 de la présente loi si le mariage a été contracté de bonne foi par celle-ci. Comment savoir si le mariage a été contracté de bonne foi? Est-ce que nous avons une structure de suivi? Misy ve ny atao hoe agent de quartier afaka manao visite inopinée any amin'ny tranon'ireo mpivady reo mijery hoe est-ce que ce mariage a été contracté de bonne foi? Qui peut certifier hoe de bonne foi le izy? Manana an'izany structure zany ve tsika? C'est beau de mettre tout ça dans des textes, mais est-ce que nous avons les moyens de vérifier? Le problème à Madagascar, c'est misy moyen de suivi, c'est misy moyen de contrôle, ça n'existe pas. Ny aty zao ohatra hoe ianao zao misinscrire amin'ny commune anankiray dia après 8 jours ianao tsy maintsy tonga any amin'ny commune dia mandalo ny agent de quartier vérifier ny adressenao ary miditra ny tranonao.
tonga amin'ny ora zay tsy lazainy aminao. Zay ny système de suivi. Problème à Madagascar, pays du moramora, tsy misy suivi zany. Surtout raha olona misimisy an'ity, izany police municipale lasa hitsofoka ny tranony reo olona angetroka reo. Tsy tonga de basiny eo tapindohany eo aninona tela. Donc zany hitanareo fa bancal be le izy. L'article 12 io zany hoe qui a réellement la compétence, c'est pas clair. De déclarer misy par décret gouvernement misy juridiction ahoana zany. C'est flou. Et quand c'est flou, ça permet à la corruption. Article 17. Non, je fatigue l'article 17. La naturalisation ne pourra être accordée qu'aux étrangers remplissant les conditions suivantes. Avoir 18 ans révolus. Deuxièmement, n'avoir encouru aucune condamnation supérieure à 1 année d'emprisonnement. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront être prises en considération. Avoir un titre de séjour régulier au moment du dépôt de demande, sauf si la personne est apatride, on ne peut pas établir sa nationalité. Avoir eu sa résidence habituelle à Madagascar pendant les 10 années qui précèdent le dépôt de la demande, de l'avoir conservé au moment de la signature du décret de naturalisation, et enfin justifier de son assimilation, à la communauté malgache, notamment par une connaissance suffisante selon la condition de la langue malgache. Je suis désolé. Intégration, zan fatsiresaka assimilation. Contradictoire, zan. Assimilation ve no orientation ny fidin'ny fanjakana malagasy sa intégration. Efa nazavaiko taminareo to ina mahasamihafa an'ilay assimilation sy le intégration. Ny assimilation, ny intégration no hoe mila mafy an'le teny ianao. Intégration no mila mahalala le culture ianao de ampy, fa ny assimilation tsy resaka connaissance de langue. Assimilation c'est couper avec le lieu pays d'origine. Donc, soyons clairs dans nos propos. Est-ce qu'on veut une assimilation ou une intégration? Article 18. Peuvent être naturalisés sans condition de stage. La personne étrangère qui a rendu des services importants à Madagascar, tels que l'apport des talents scientifiques, artistiques, littéraires ou sportifs, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels ou d'exploitation agricole, d'une façon générale, celui dont la naturalisation présente pour la République de Madagascar un intérêt exceptionnel. Wow. Là, je me suis dit, c'est fait sur mesure. On dirait ohatra nefa misy caricaturan'olona ho ampidirinao. Ohatra nefa misy caricature. Hoe tanareo l'olona le makany amin'ny police hoe izy le olona ny agressé anao. De mba mba lazo aminay izy 1m70 dia misy volombava dia misy tandrakely eto de izy manao t-shirt gris de misy rojo ambozonany de ohatrany hazony de efa raha menao azy nareo de efa azonareo tsena izy le olona zaza. Et nous tsara ngele izy averiko miadana le alinéa 1 article 18 la personne étrangère qui a rendu des services importants à Madagascar, des gens ont mis services importants tels que l'apport des talents scientifiques, ok, artistique, ok, littéraire ou sportif, ok, introduction d'industrie ou d'inventions utiles, création d'établissements industriels, exploitation agricole, une façon générale, celui dont la naturalisation présente pour la République de Madagascar un intérêt exceptionnel. Je cherche où est l'explication, Zanataoué, intérêt exceptionnel. Qui va évaluer que les valeurs ajoutées ont été notées d'intérêt exceptionnel? Ils en ont été exceptionnel. Et quels critères? Sans décret du gouvernement, avec les tenants du gouvernement, ça dit un intérêt exceptionnel. Donc on doit vous croire sur parole. Au carré, tike. Zay tiavako ny vazaha carré vazaha hoe ina l'intérêt exceptionnel reto mafy anao le case ianao ok tsy mafy anao refaites votre demande. Tsy misy sentiment io resaka zopirenena io tsy kilalao.
rehefa mamaky an'ity article 18 sur mesure be le izy hitanao refesina le olona de rehefa voarefinao le olona de amoronana lalàna hoe tian'le lalàna mifandraiky am'ry olona zay tiako hahazo zany hoe efa fantatra mialoha zany le olona omena an'le le zo de mody hanaovana lalàna zay amiko io interprétation kan'io article 18 io c'est fait sur mesure. Article 22. Allez, je vais lire l'article 22. La personne qui a acquis la nationalité malagasy jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits et est tenu à toutes les obligations attachées à la qualité de Malagasy. Tous les droits. Quels sont les droits? Et est-ce que cette personne peut avoir tous les droits d'un seul coup? Fatsisy étape. Zareo tsara na amin'ny américaine zao amin'ny green card, mahazo green card anao fa tu n'as pas le droit de vote. Ary ity ny zavatra anankiray mitodika aminareo mpitondra fanjakana aho tompoko zay nifandimby hatramin'izay ary zay mbola hitondra ny Madagasikara rapitso. Maninona no asianareo zany hoe manana droit de vote ary manana tous les droits ny citoyen rehetra, maninona zahay aty ivelany aty tsy manana droit de vote ary mba antaniko anareo zay nefa zay mba manana ny zom-pirenena malagasy any fa manino reo apatride reo maika be nareo any miazo droit de vote fa manino zahay malagasy ny rainay ny razambenay ny dadabenay sy ny ancêtre anay aty zay tsy manana droit de vote satria ve manahirana ny diaspora. Ne faisons pas de deux poids deux mesures. Rehefa zony malagasy rehetra de aleo zoany rehetra e. Nefa maika be nareo ny anome an'izay zo zay ho an'ny apatride, maika be nareo hoe tena nareo zany le mpiaro ny zon'olombelona be olke alleluia. Ary zahay zany ve mba malagasy? Zay ve mba malagasy? Zay ve mba manana zo? Tsisy a. Article 29. Alinéa 1. La personne étrangère qui a acquis la nationalité malagasy peut, par décret, être déchue de la nationalité malagasy si elle est condamnée, et écoutez bien, si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime grave contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Io ary le resaka déchéance de nationalité. Aza maika fotsiny nareo ampandany an'le lalàna hoe omena nationalité fa ampiareo miaraka am'izay koa hoe tonga de en vigueur zay olona rehetrarehetra ka nanimba ny sûreté de l'État de tonga de miaraka amin'io andro io koa meo azy ny déchéance de nationalité. To ohatran'le fanomezana nationalité ny tena braqué any ny projecteur fa ahoana ny déchéance de nationalité? Resaka tsipika kely ohatr'izay fotsiny. Ato izao chapitre 2, 2 articles c'est tout. Am'izao andro mamay be zao, mamay tiako teneny hoe ny terrorisme mibetsaka ny olona manao zava-doza, io ny déchéance de nationalité amiko ny tokony ary mangeza be ahafahana mamely ny vahiny zay manjakazaka eo anivon'ny firenetsika. Ka manana double nationalité malagasy frantsay izy na hafa koa. Fa tsisy dikany zany amende zany. Ho hitanareo fa ovakiko eto le amende, c'est ridicule l'amende que vous demandez aux gens. Ovakiko eto le izy article 46. Ary ny akamaroany reny olona reny olona manam-bola fa tsy hoe olona sanana. Ndasake vakiko article 46. Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, ça n'est cool zany, même non convenu à l'avance, aura offert accepter de prêter ou prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité, sera puni sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus fortes prévues
par d'autres dispositions. Hatreto zany de ohatrany hoe masika be. D'un emprisonnement d'1 à 3 ans et nous tsara le toiny ou d'une amende de 300 000 ariary. Écoutez les gars, c'est quoi ce truc? De 300 000 ariary à 3 millions d'ariary. Zay ve no sazy? 300 000 ariary à 3 millions d'ariary. Tadidiko tsara nisy rangahy zay tany amin'ny tanàna nisy anay tany. Zao misy ny azy ny teniny. Zao le tio zany fomba fanaoa. Tonga de mamely mafy. Tanao le olona le tena mangalatra be reny ohatra hoe directeur izy, responsable en entreprise na mitondra au niveau firenena na any amin'ny mairie na any amina ministère. Alosy tonga de mamely mafy, tonga de mihinana 5 milliards de homanina ozy izy ny 2 milliards ivoana mba afana mikarakara ny any amin'ny fitsarana sy ny any amin'ny polisy sy ny any amin'ny fokotany sy ny sisa de mba misy 2 milliards sisa 3 milliards miandry anao rehefa mivoaka. Tiako tenena aminareo hoe inona tiako atongavana? 300 000 ariary ve misazy takinao amin'ireny olona ireny à 3 millions d'ariary? C'est rien. Zay marina mihitsy ny tenin'ny namantsika hoe c'est cadeau. Donc la nationalité malgache est bradée. Je suis désolé. Je suis désolé. Elle est bradée. Elle n'a aucune valeur. Ary rehefa aucune valeur de ampiasainy olona am'izay tiavany azy. Inona ny fikendreny amin'io? Afandreneny ny olona le hoe sahala am'le gasy le hoe miady mafa azo nationalité frantsay, azo nationalité mba hanana niveau de vie. Fa inona reo olona reo efa manana niveau de vie no mangataka ny nationalité malagasy. Akoatran'le tena apatride. Le apatride zay tena hoe sahirana iny de tena marina iny. Fa inona zany no mahafatifaty azy amin'io nationalité malagasy io pour avoir tous les droits. Inona les droits lazaintsika teo hoe droit de propriété et droit politique. Reo matsy sisa ny tsy ananany. Droit politique à être élu président de la République ou maire ou député et droit de propriété foncière. Mifananatany. Donc, ça, j'émets des réserves sur ce projet de loi qui est déjà bancal, flou. Si mazava hoe iza no manome azy, tantôt c'est décret, tantôt c'est zao. Ensuite, ni charge même pas 300 000 ariary. L'article 18 sur mesure, ni alinéa A ao amin'ny article 17 milaza izy fa par assimilation nefa intégration ny zavatra lazaina ao anatin'le assimilation. Donc c'est pas clair tout ça. C'est pas clair tout ça. Et quand c'est pas clair, ça sent le soufre aux vazaha. Et quand ça sent le soufre, ça sent la corruption. Zay ny analyse koa. Tsy mety aminareo de avereno amiko a. Fa zay ny azy zany a. De misaotra anareo naharitra ny aino a hatramin'ny farany. De samy tahin'Andriamanitra raha sitrapony tompo de mame fomioneto ndray tsika amin'ny heriny toy izao. Veloma.